fanaovana an'izay lalamby izay. Ary io no anisan'ny eken'ny filoham-pirenena frantsay ny ametrahana teknisianina manomboka izao ary ny fijarevana ny vozana tanteraka ny fitaterana an-dalamby na io an'ny mpandeha ho an'ny voyageur na io amin'ny fitaterana entana. Faharoa dia teo amin'ny lafiny sehatry ny fahasalamana. Madagasikara dia anisan'ny tena nanana profesora lehibe mpandidy tany amin'ny taona 20 ka 30 tany. Zavatra mampalahelo efa ndozan'ny fahafatesana efa maty daholo ny ankamaroany ireo professeur. Ary vitsy dia vitsy ny relève satria tsy ampy ny formation. Ny professeur atsika nefa dia tany Frantsa daholo no faniny. Ary anisan'ny fifanekena natao zany dia ny hoe ny anofanana ihany koa ireo mpitsabo mpandidy izay iofana mandritra ny enim-bolana, herintaona, roa taona mahakasika an'izay fandidiana izay iofana any Frantsa. Anisan'ny zavatra mahasoa ihany koa zany satria mba ahafahantsika manofana ny ireo dokoteratsika zany. Tsara ho tsara fa tany amin'ny taona 20 tany dia ny olona avy any La Réunion teto no nitsabony, ny olona avy any Maurice teto Madagasikara, ny avy any Comore teto Madagasikara. Zao lasa mivadika ilay izy, tsika indray ny makany Maurice, tsika indray ny makany La Réunion ho tsabona. Zay ny antony tena nangatahako sy namafisako an'io hoe mba hisy ny fanofanana an'ireo professeur. Zay ny faharoa. Ny fahatelo dia makasika ny fampianarana ambony. Zay ny ananganana zany université lehibe izay ahafahana mampiakatra ny niveau an'ireo ny fampianarana ambony eto amintsika ary professeur anamafy ny mpampianatra eto amintsika dia isy zany ny fifanakalozana mpampianatra izay avy any ivelany ihany koa anamafy ny ao anatina filière maromaro eto à Madagasikara akoatra n'ilay fananganana ny université io. Ny manaraka dia ny hoe nangatahako ihany koa ny ahafahana manao projet famokarana herinaratra na hydroélectrique lehibe ao Tetezambato. Efa vita ny étude an'izy io ary efa nanaiky ihany koa zany ny frantsay ny financer hitondra ny famatsim-bola amin'ny anaovana an'izany tetikasa lehibe zany. Fa misy zavatra anankiray anankiroa. Ny fahadimy dia mikasika ny famafana ny trosan'ny Madagasikara. Satria ny Madagasikara zany ny trosan'ny fandimby sy ny fanesy dia manana trosa eo amin'ny 259 millions d'euros eo ny Madagasikara amin'ny la France. Ary anisan'ny resako tamin'ny filoham-pirenena frantsay io ny hoe afaka ny anaovana accord bilatéral de restructuration de la dette. Hoe ahoana zany ny ahafahana mijery ny amafana na apahana na manontolo an'io trosa any Madagasikara io. Anisan'izany ary zay ny teneniko hoe raha misy tsy mahazo ny zavatra ho ataontsika androany dia ho azony foana io any aoriana any. Satria betsaka mantsy no manakina ohatra mikasika ny hoe téléphérique. Ilaina ny téléphérique entina hifamezivezeny ny anatsarana famezivezena eto an-tanan-dehibe. Fa ekena fa nanao trositsika fa ny trosatsika mafy amin'izany mba ahafahana mamafy na ahapahana manontolo an'izany trosa zany. Raha tozany ka voafafa daholo ny trosan'ny Madagasikara dia ohatrany hoe maimaimpona na gratuit noho ny nanaovana an'iny io téléphérique io. Ankoatran'izay ny resaka trosa ihany moa dia tiako no milaza amintsika fa tsy Madagasikara no vao efa hoe no fafana ny dette fa ny Somalie zao dia annulation tena totale ny dette ny Somalie izay nindraminy tamin'ny frantsay izay mitetina 250 millions d'euros. Tovitovy amin'ny antsika ihany zany antsika 259 millions. Ary zay ny teneniko hoe atoko ny fomba rehetrarehetra mba ahafahantsika zany hoe mandroso sy indrindra ny fomba rehetrarehetra ihany koa ahafahana mamafany trosa sy mitondra ny fampandrosoana. Fa ny zavatra anankiray lehibe ngambany satria inona ny vokatsoa inona ny zavatra nyresahana. Zavatra roa farany no resahako mahakasika ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron teto Madagasikara. Ny voalohany tao anatrehan'ny COI tsy rariny ary tsy mety amiko ny hoe ny réunionnais, ny frantsay, mauriciana
ny reo avy any Seychelles rehefa tonga eto Madagasikara dia tsy mila visa fa iny amin'ny aéroport no manao visa. Betsaka ireo mpanakanto artiste zany, betsaka ireo mpandrara, betsaka ireo olon-tsotra, misy ihany koa ireo itsaboteny andeha ho any La Réunion nefany a tsy mahazo visa ary enim-bolana vao azo zany visa zany. Ary miteny ampahabe-maso ny Emmanuel Macron fa hisy ny fanarahana ary ovahana amoraina ny fifamezivezen'ny malagasy andeha ho any La Réunion. Anisan'ny fandresena lehibe zany ho atsika satria betsaka ireo artiste makaty amiko hoe efa boke ny daty hanao fampisehoana any La Réunion nefa tsy mahazo visa tapoka rehefa avy eo. Ary zay ngambany tsy fantatra raha ao le tenin'ny Emmanuel Macron dia arahantsika kely ngambany raha ohatra ka ao zay namafisana amin'ny hoe fanekeny amin'izay ijerevana ny resaka visa zay. Ce que nous voulons faire avec le président, c'est en effet développer aussi les coopérations artistiques et permettre de simplifier, en particulier dans tout l'espace océan Indien et dans tout le dialogue que nous avons au sein de la COI, on va drastiquement simplifier les voies et moyens de faire circuler nos talents réunionnais et mahorais chez tous leurs voisins, et les talents malagasy et autres en France, avec des visas simplifiés, talents pour les entrepreneurs, mais aussi les créateurs et les intellectuels. Et ça, c'est absolument fait. Hitanareo ngambany fa anisan'ny zavatra nyresahanay ary tena mitana ny foko mihitsy izay hoe liberté de circulation zay, de circuler ho an'ireo mpanakanto, ho an'ny mpandrara, sy ho an'ny malagasy tsotra ihany koa. Anisan'ny zavatra nyresahana ihany koa dia anisan'ny mbola misy ny takaito, mbola misy ny ratrapo napetraka ny tantara tamin'ny 1947 ireny. Za tsy miteny hoe mbola tsy teraka tamin'izany fa miraikitra ato am-poko ary tena anisany manamarika ana isaky ny mandeha manao ny commémoration en 1947 dia anisany tena zavatra misy zavatra mafy zany ao anatiko tsy fanekena ny zavatra nitranga tamin'izany. Ary dia nanaiky ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron hoe azoko atsaina ozy izy ary fantatro ny zavatra niainany malagasy tamin'izany ary indrindra ny zavatra angatahanao amiko ankehitriny fa zao no ataontsika ametrakitsika commission na comité scientifique sy historien hijery sy andalina lalina ny fomba anarenana ny zavatra nitranga tamin'ny 1947 miora sy vao mahazo an'izany amin'ny frantsay jerevony ratrapo sy ny tantaranay amin'izao tsika miteny zao ary tsy maintsy ho vitako hoe inona ny ahafahana mirétablir an'izay zavatra zay satria zava-dehibe ho atsika, zava-dehibe ho an'ny malagasy ary nyteneniko mihitsy tamin'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron hoe raha nisy ny camp de concentration natao tamin'ny andron'ny nazi tany Allemagne fa teto Madagasikara koa ne nisy wagon fen'olona vehivavy amin'ny lehilahy raim-pianakaviana zay napetraka tao anaty wagon dia nivonoana ankitsirano nisy ireo mpitarotolona natao teny anaty avion dia natsibo velona matiny tetỳ antany zany zavatra zany raha tsy manana fitiavan-tanindrazana ianao raha tsy miraikitra amin'ny tantara zay niainan'ny firenenao tsy afaka mihitsy ny irétablir an'izany sy hanolotra zany eo ambony latabatra ka zavatra anisan'ny zava-dehibe fean'izany ny tiako lazaina aminareo miravavy betsaka ny dingana vita tao anatiny iny fitsidihana ara-panjakana nataon'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron. Tenin'Andriamatoa filoha mikasika ny hoe fitiavan-tanindrazana zareo fa mihaino anao teo mitanisan'ireo accord de partenariat samihafa signature natao tamin'ny fanjakana frantsay tsy maintsy resakisika fiandrianam-pirenena ny Ilzepars no tiako atongavana amin'izay andrasan'ny vahoaka ihany koa hoe aiza ho aiza ny conviction n'Andriamatoa filoha Andranjoelina amin'ny fitohizana amin'ny fitolomana n'izay fitakinan'ny Ilzepars izay raha tsy diso
tany amin'ny taona 2024 ianao raha ndresaka tamin'ny mpanao gazety Andriamatovola, mpanao gazety vahiny, dia nilaza mihitsy hoe les îles éparses sont malagasy, izany hoe nosy malagasy ny îles éparses. Tamin'ny fihaonanao tamin'ny fitsidiana ara-panjakana misy milaza hoe ary ohatran'ny sujet misafosafon'ny filoha malagasy fotsiny, tsy niresahana akory, tsy nahitana fandrosoana akory ny mahakasika ny fiadivana ny îles éparses, nefa ny filoha Rajoelina milaza foana fa hoe tia tanindrazana teramberina izany fiandrianam-pirenena izay. Ia, misaotra anao amin'izay fanontaniana izay fia. Hitanao ny tantara tsy afaka avily, ary ny tantara dia mipetraka ihany koa, ary miraikitra ao anatin'ny archive rehetrarehetra ireny. Jereo tsara fa ny filoham-pirenena malagasy voalohany nasantaky ny îles éparses, ary indrindra tao anatin'ny lapa-panjakana tao amin'ny Élysée tamin'ny 2019 dia ny tenako any anatin'ny archive any zany, ary tena niteny aho hoe identité anay ny îles éparses, ary takinay ny amerenana reo îles éparses reo amin'ny malagasy. Zay zany ray zay. Fantatry fitsara fa jereo tsara tamin'ny 1970 tsika no efa nitaky ny amerenana an'ireo îles éparses reo. 1970, zany hoe 10-15 taona tsy ariana 2025 mbola tsy mihetsika ny mahakasika ny îles éparses. I Andry Rovigne ary tsika zany, i Andry Rovigne vo sa na hoe tena ahita vahaolana amin'io, ary zay ny resahanay sy ny filoha Emmanuel Macron naharitra mikasika ny îles éparses io, ary ny zavatra nyresahana atao anatin'izany dia ny hoe mifanaraka izay fa tsy maintsy ahita vahaolana maharitra mahakasika an'ireo nosy malagasy ireo. Zay zany tsy maintsy hoe ahita inona ny vahaolana, inona ny ahafahantsika, inona no ahafahantsika mahita ny vahaolana iraisana. Sa mijanona amin'ny heviny ve, sa mety misy zavatra ampifanatina atsika. Tsaroana tsara angamba ny tantaran'ny Baiboly le nisy vehivavy anankiroa samy miteny hoe teo anatrehan'ny mpanjaka hoe zanako ty fa tsy zanako le raha matohito. Teo sisy ny mpanjaka hoe raha ohatra zany ka samy miteny nareo fa zanakareo le izy, dia ho zaraiko roa zany le zaza dia samy manana ny azy anareo, dia ozy izy le renim-pianakaviana hoe le tena reniny hoe aza vonoina le zaza fa aleo azy. Inona ny tiako lazaina ny îles éparses ave zany ahoana nanaovantsika azy, sa miziriziry amin'ny heviny dia tsy ahita vahaolana, sa hijery zavatra hoe inona ny afaka ampifanatona ao anatin'ny fijerevana an'izay vahaolana maharitra ho tombotsoan'ny firenena ary ho toto zay. Zay le zavatra nyresako. Faharoa, tena matanjaka ave tsika, zany hoe manana andia tafika ave tsika afaka hoe ho any amin'ny îles éparses dia aka ny îles éparses raha ohatra ka tsy azo ara-diplomatika zany le izy. Ny tiako lazaina fia dia zao, ny Chine deuxième puissance mondiale, fa jereo ane mbola tsy samy manafika ny Taïwan. Taïwan ane ao anatin'ny Chine fa lasa firenena manokana. Ny tiako lazaina aminao zany dia zao eo amin'ny lafiny diplomatika, eo amin'ny lafiny sehatra iraisam-pirenena, io zany no jerevantsika, ary zay no nanekeko hoe andao ary ivorondray amin'ny 30 juin ao anatin'ny commission mixte zay ijerevana mahakasika indray ny îles éparses. Raha samy mijoro amin'ny heviny dia fantatsika hoe mbola hiandro indray zany tsika 10-15 taona. Raha anaiky ny fanatony sy hijery ny vahaolana miaraka dia anjarantsika no mijery an'izay. Fa za zao eto moa dia efa miteny hoe zavatra manamarika ny foko, manamarika ny saiko mihitsy mahakasika an'ireo îles éparses. Zay ny antony takiko an'io nomboka tamin'ny 2019. Ary eto zany dia efa miteny sahady hoe ho jerevako ny fomba, hijerevako mivatana, andeha ho any amin'ny îles éparses, hijery sy hanitsaka an'izany îles éparses izany amin'ny filoham-pirenenany malagasy ny tenako
dia hojerevako ny fomba akanaisana any amin'ireo nosy ireo. Mifandray amin'izay fitsidiana ara-panjakana nataon'ny filoha Frantsay teto izay Andriamatoa Filoha, araka ny fantatra dia nisy mpandraraha vahiny maromaro ampolony avy amin'ny CAC 40 tonga teto Madagasikara ihany koa nandritry ny fitsidiana ara-panjakana iny. Maro atsika izany ny fitondram-panjakana mampirisika amin'izay fampiasam-bola ny vahiny eto Madagasikara izay. Ny mpandraraha malagasy anefa mitaraina fa misy ny antso-jay atao amin'izy ireo ary maro orinasa malagasy izay mikatona amin'izao fotoana izao Andriamatoa Filoha tratran'ny contrôle fiscal ahoana ny mikasika ny climat des affaires eto Madagasikara sao tsy hamparisika an'ireo mpampiasa vola vahiny hampiasa izany eto Madagasikara izany. Mahakasika an'izay fantaninao izay miora fantatro tsara fa za dia avy amin'ny fandrarana tamin'ny secteur privé. Za dia mampirisika ny rehetra andrara ary indrindra manampy sy manohana n'izy ireo mba hiroborobo ny orinasan'izy ireo. Zany hoe ny zavatra apetraka ao anatin'izany dia ny hoe izay etra tokony ho aloha tokony ho alohan'ny orinasa izay ny tany-tandalana, fa raha misy kosa etra tsy tokony ho alohan'ny orinasa anankiray, araka ny teneninao izay hoentina anakatonana ny orinasa anankiray dia amiko tsy mety zany ary ijoro anakana an'izany zavatra mitrango izany. Izay ny teneniko anao hoe manoloana an'izay za eto dia mampirisika indrindra misokatra amin'ireo mpandraraha rehetra ka raha misy mpandraraha mety manana olana manokana dia tsy maninona fa na manatina ny minisitra na manatina anahy izy ireo ahafahako mama sy indrindra manampy an'ireo orinasa mba hiroborobo. Tsika ny Madagasikara ny firenena lehibe sy goavana, ny orinasa tsy miankina no anisany mandray anjara amin'ny famoronana asa. Ka tsy azo atao mihitsy ny anakivy any orinasa na avy any ivelany na hita toerana ao anatin'izany ary anisan'ny teneninao tao marina tokoa fa anisan'ny tenenin'ny vahiny ireo investisseur ny anatsarana ny climat des affaires eto Madagasikara. Ary apetratsika ny fomba rehetrarehetra mba hizorana ahafahana mandraraha ao anatin'ny kalalahana, mandraraha ao anatin'ny famezan-tanana mba hampiroborobo ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Nisy ihany koa Andriamatoa Filoha fandaharana izay nanasany ny hainao manjery vahiny ny TV5 Monde anao tao anatin'ireny fotoan-dehibe natrehan'ny firenena ireny. Nisy fanontaniana iray napetraka ilay mpanao gazety vahiny mikasika ny fahantrana eto Madagasikara. Anisan'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany hoy izy Madagasikara. Namalinao azy tao anatin'izay hoe mahantra fasambatra ilay vahoaka malagasy, somary niteraka tsy fahazahoana angambany tamin'ny vahoaka malagasy izay nambaranao izay. Tamin'ny teny vahiny raha teo moa ilay fandaharana ka eto ianao angamba Andriamatoa Filoha anazava izany tsara amin'ny vahoaka malagasy, inona no tianao nambara tao anatin'izay? Ya, nanao fandaharana manokana tokoa tao anatiny ny COI iny, zany hoe vita ny fandraisana an'ireo filoham-pirenena, nikatona ny rideau an'ny COI, nikatona ny COI dia nanao fandaharana manokana nandritra ny format 52 minutes. Fa ny zavatra hitatsika angambany dia mety 30 secondes na 1 minute. Fa mila jerevana angamba le 52 minutes. Ao anatin'izay dia ny zavatra somary nandona kely ny foko tamin'lazainy ilay journaliste hoe nareo no firenena anisan'ny mahantra indrindra, inona moa zany mba eritreritrao entina hiadivana amin'ny fahantrana. Dia ny tapatapahana moa le izy fa ny valiteny angamba dia misotra anao nametraka an'le izy miora fa tsotra ny valiteniko hoe voalohany ny mpanao gazety indrindra fa vahiny nanararotra mihitsy zany ary mangataka mba ho alefa mantolo ao amin'ny televiziona nasionaly io fandaharana io. Fa ny teneniko dia hoe
nareo mpanao gazety any ivelany vahiny dia matetika lay fahantrana indrindra aty amin'ny continent africaine le olana no asongadinareo ary rehefa miresaka ny Afrika nareo dia atao mainty daholy ny zavatra rehetrarehetra aty Afrika. Ny Afrika dia solution fa tsy problème. Ary Madagasikara dia manana ihany koa ny vahaolana hoentinay. Zay ny teneniko anazy. Ary ny fomba fandrefesana ny fahantrana amina tokantrano na fianakaviana anankiray tsy mitovy ny any amin'ny firenena efa andalam-pandrosoana ohatra hoe any Europe. Zay mihitsy ny teneniko. Ny olona hoe raha mandray 600 € na 1200 €, raha 600 € zany ianao tsy afaka manova trano any Europe. Matory eny andalana ianao raha 600 € ny karama raisinao. Ka ny fomba fandrefesana an'io ny olona any Europe raha mandray 20 € par jour dia mahantra zay. Fa ny anay aty a Madagasikara raha mandray 100 € isam-bolana ny tatsah anankiray any ambanivohitra na tsy manana jiro aza dia miaina tsara. Zay le zavatra noresako. Fa ny toyany dia hoe fa manana fitaovana zay goavana sy lehibe ahafahanay hoentinay mandresy sy miady amin'ny fahantrana eto a Madagasikara. Zay vao namaly an'le valiteny ary lazaiko malagasy eto inona le fitaovana. Ny fitaovantsika andresena ny fahantrana dia tokana ihany io thème natao io ny transformation agricole, ny fanovana amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana. Zay le valiteny nomeko ary zay ny mahatonga atsika ary anao ny ezaka rehetra tsika ary manana ny vahaolana amin'izany tsika hoe hoentina anampy ny tatsah. Zao tsika hanafatra tracteur zay mihoatra ny 500 zay hoavy tsy ho elo. Anampy ny ametraka usine na engrais zay apetraka iny amin'ny sopotry Madagasikara rehetrarehetra. Ary efa nafatra tena hoe fitaovana manontolo hoentina mamboly ny katsaka, ny vary. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany no zavatra ataotsika ankehitriny mba aporosihana ny tatsah, amokatra bebe kokoa ary zay fanamby napetraka io ary tsy maintsy tratratsika ny fanovana ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fambolena. Ny Andriamatoa resaka eny anivo ny fiarahamonina, olana eny anivo ny fiarahamonina mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao ary nanomboka tamin'ny volana aprily teo, izany hoe iray volana lasa ny aloha iny fandraisantsika ny sommet ny COI iny ny resaka fahatapahan-jiro. Vao aty amin'ny volana aprily, may isika zany izao dia efa hanomboka indray ny délestage. Mbola aizy ty fotoana maintany izay tena tsy ampisy rano dia Andriamatoa ny fanontaniako hoe inona zany le vahaolana mbola iaina izay délestage izay indray ve zany ny vahoaka malagasy mandritry ty taona ty. Hitany miora isika zany mijery vahaolana ao anatin'ny foiezaka sy vahaolana ao anatin'ny lavitrezaka. Ny vahaolana ao anatin'ny lavitrezaka efa nisiniavintsika tato anatin'ity saly ity ny fanaovana ny barrage hydroélectrique ny Volobe. Efa nametraka ihany koa tsika ny barrage hydroélectrique ny ranomafana 64 mégawatts zay isana zay afe ny eo amin'ny 520 isan-jato ny filainy ny eto Antananarivo sy manodidina amin'ny resaka famokarana herinaratra. Efa betsaka ny tetikasa nataotsika fa tsy andry an'ireo barrage électrique hydroélectrique ho vititsika fa ny zavatra apetrako ary ny fanamby efa ho ataotsika dia ny hoe mandra-pahatonga ny farany taona, zany hoe amin'ity taona ity ihany dia ametrakitsika parc solaire 120 mégawatts. Ary efa nomboka ametraka zao tsika ny 20 mégawatts atao iny amin'iny lalana makeny Ivato iny zay tsy maintsy ho vitaitsika alohan'ny volana Aogosto. Zay zany ny zavatra hoe misy ny zavatra ao anatin'ny foiezaka sy lavitrezaka tsy maintsy ho apetratsika ary tsy maintsy vitatsika zany. Ekeko fa tena mbola miaina ao anatin'ny olana antsika satria raha vao tsy ampy ny rano dia misy ny fahatapahan-jiro.
ny fean'izay zany dia tsy maintsy mitady vahaolana hafitsika mampiasa indray zany ve an'ireo groupe mampiasa solika zay tena mandana koa nefa tadidiro tsara fa vao mampiasa groupe tsika zay mampiasa solika dia ny vola lanitsika amin'ny fampiodinana an'ireo mille ireo eo amin'ny 25 centimes de dollars eo nefany ny facture payena amin'ny zay alohan'ny vahoaka malagasy dia 15 centimes fotsiny mifean'izany miora miezaka tsika mitady vahaolana ary tsy maintsy mahita vahaolantsika na ao anatin'ny foezaka na ao anatin'ny lavitrezaka mahakasika an'izay famokarana herinaratra zay olana be tokoa eto amin'ny firenena tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara izy io ary zay no ametrahana ihany koa centrale parc solaire manerana ny Madagasikara ary zay niverenako ihany mahakasika ny zavatra mifanarahana tamin'ny Emmanuel Macron anisan'ny zavatra mifanarahana ihany koa dia ny ametrahana éolienne zay hitatsika eto Antananarivo sy any Antsiranana zay ezahana afainganana daholo ihany koa ny fametrahana an'izany tetikasa rehetra ny éolienne mantsy dia tsy ohatran'ny barrage hydroélectrique hoe miandry 10 taona satria ny barrage hydroélectrique anie efa taona ka hatramin'ny 10 taona vao vita fa ny éolienne kosa sy ny parc solaire dia araka anteneniko anao zao ao anatin'ny herintaona latsaka dia vita sy afaka atao tsara ny mametraka an'ireo tetikasa reo. Mampanantena nefa ianao Andriamatoa nefa ilay tompony andraikitra nakinanao anazy nefa tsy manatanteraka ny asany metsaka ny sy andavany akoatra. Ny filoham-pirenena dia mametraka ny vision amin'izay fanontanianao zay. Zay ny misy ny hoe ny exécutif. Ny exécutif dia mpanatanteraka an'izay vina zay apetraka amin'ny filohan'ny république zay. Ka manoloana an'izay dia tsy maintsy misy foana moa ohatran'io ny évaluation hoe vita ve, tratra ve, ny tanjona napetraka isaky ny projet rehetrarehetra zay natao zay nakinina tamin'ny tompona raikitra tsirairay avy. Sitraka io raha iverina kely amin'ny fandarana nataon'Andriamatoa Filoha tao amin'ny TV5 Monde anisan'ny resahanao tao ny mahakasika raharaha base tulear raha tsy diso tamin'ny filan-kevitry ny minisitra nisy fanambarana ofisialy mahakasika ny hoe hanomboana tetikasa base tulear Andriamatoa Filoha fa tao anatin'ny fandaran'ny TV5 Monde vao tena nahitanao hoe no tena ny resaka nyity raharaha ty fantatritsika any atsimo any mampizarazara ny olona ny tetikasa base tulear eto anao Andriamatoa Filoha tia ny vahoaka malagasy hoendo manao ahoana ny mahakasika an'ity base tulear ity indrindra amin'ny lafin'ny fanajana ny fiarahamonina ny ara-tontolo iainana tsy ho voambaka ve Madagasikara hoe arenantsika no trandrahana ao anatin'izay ka mety mahatonga ny olona manana le réticence hoe aleo tsy atao ny base tulear. Mahakasika ny fitrandrahana aloha amin'ny ankapobeny ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany dia lalatokana no ahafahan'ny Madagasikara ho lohany fa tsy ho gisitra na ho farany intsony amin'ny fampandroana ny firenena. Ny lalatokana io dia tsy amin'ny alalan'ny ireo mpamatsy vola bailleurs de fonds traditionnel fa amin'ny alalan'ny arenantsika. Zavatra efa nilazaiko zany ary zavatra efa niteneniko. Rehefa vitantsika no mifehy sy mitrandraka ny arenan-kibon'ny tany ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy dia tsy mahantra i Madagasikara. Ny zavatra tiako lazaina amin'izao dia hoe amin'ny alalan'ny arenantsika ihany zany no ahafahantsika manova tanteraka sy mampandroso an'ity Madagasikara ity. Zay no mahakasika ny base tulear ny teneninao tao. Ny base tulear anie tsara fantatsika fa efa nahazo ny alalany tamin'ny fitondrana teo alohako hoe. Fa nisy ny fihetsiketsehana nataon'ny olona tamin'ny 2019 dia za mihitsy ny teny nanakana ny orinasy io dia za mihitsy ny teny hoe atsahatra ny fanohizana an'io tetikasa io. Fa aloha jerevantsika hoe inona ny tombotsoan'ny firenena, inona ny manaja ny tontolo iainana ve ny fitrandrahana zay ho ataony ireo orinasy ireo.
inona ny tombontsoa ho azon'ny mponina any fotony, inona ny tombontsoa ho azon'ny faritra, ary inona ny tombontsoa ho azon'ny firenena. Zay zany ny zavatra antrano. Dia najanona le ONAS, dia nisy amin'izay zany a comité d'experts maromaro nandritra ny 2019 mandra-pahatonga tamin'ny 2024 nijery hoe inona ny tombontsoa ny Madagasikara. Milaza aminareo fa betsaka ny fitrandrahana izay natao teto Madagasikara. Fa mahakasika ny base tuléaire nisy fivoriana tany Australie, nisy fivoriana tany États-Unis satria ny Amerikanina no trandraka anio. Dia tena anisan'ny raha mijerynareo zao ny publication rehetra mahakasika ny base tuléaire, tsisy zavatra fenina hoe ohatrinona ny vola ho azo ny firenena malagasy. Mbola tsy nisy fitrandrahana teto amin'ny firenena na négociation natao zay noetiko za manokana niady ny tombontsoan'ny Madagasikara koatra n'io base tuléaire. Inona ny zavatra ho azontsika amin'ny base tuléaire? Voalohany indrindra dia ny resaka hetra. Ny zavatra ho alohan'ny base tuléaire amin'ny firenena malagasy antany vao manomboka ny fitrandrahana 180 millions de dollars isa-taona. 180 millions de dollars isa-taona. Raha zany ny zavatra azontsika, ary ho azontsika zany, tena afaka miteny ianao hoe anao autoroute tsika ohatra any atsimo mandra-pahatonga aty Antananarivo. Afaka tsy hanana problème na olana mitady vola ohatran'izao tsika hoe aiza ny vola anaovana ny volobe, aiza ny volana anaovana ny antetezam-bato. Satria ny taxe zay ho alohan'ny base tuléaire mandritra ny fitrandrahana 5 milliards de dollars. Ary ny félicité anahy mihitsy ny ambassadeur any États-Unis mitondra ny tenin'ny Joe Biden tamin'ny mbola Joe Biden no filoham-pirenena hoe tena zao vao tsara ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny États-Unis, ary tena manohana ny fampandrosoana rehetra tokony atao aty Madagasikara ny États-Unis satria manomboka zao vao tena isy ny échange, satria ilainy zareo io ny extraction ny minerai zay ilainao ny ilmenita sy ny monazite. Ho azavaiko ihany koa zay rehefa avy eo. Fa ny tiako lazaina zany ho an'ny vahoaka malagasy, raha vita négociation ohatra n'io base tuléaire io, ny fitrandrahana rehetra nisy teto Madagasikara, tsy mila mpamatsy vola tsontsika. Raha misy projet ohatra ny base tuléaire anankiroa na telo na efatra, anisan'ny firenena matanjaka ary horesitsika ny fahantrano. Ary za tena fierté atsika négociation natao tao amin'io base tuléaire. Zay zany ny faharoa. Faharoa manarakarak'izay dia hoe ny monazite dia mystère rare ao anatiny. Zavatra ilaina io zany amin'ny fampiasana amin'ny resaka teknôlôjia rehetra, amin'ny fanaovana ny tomobile électrique, amin'ny fanaovana ny fitaovana zay ilain'ny firenena anankiray. Fa zao ny zavatra tiako lazaina satria eto zany tena tsy mety amiko le lainga marivo tototra ahely sy fampitahorana atao amin'ny vahoaka hoe amon'ny vahoaka ny fanaovana an'io. Or zareo matetika ny olona zany tsy mamétriser an'le sujet, fa dia misy olona miteniteny foana ao anatin'le izy. Za Andry Rajoelina tsy ampanao na ampanao soni na anaiky mihitsy zavatra tsy fanaraka amin'ny tombontsoa na amon'ny ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra tena zavatra malagasy io projet io. Ary faharoa manarakarak'izay ny zavatra ny fanarahana tamin'ny énergie fioul USA hoe reto avy ny taxe zay ho alohan'ny zareo ho alefa amin'ny Assemblée nationale anie, validen'ny Assemblée nationale ary toetra mandrak'izay hoe ito ny fifanarahana ampabe maso zany amin'ny fitrandrahana atao eto Madagasikara. Eto tiako milaza ny vahoaka malagasy hoe gaga ireo orinasy reo ary afaka mitémoigner an'izany hoe betsaka ny fitrandrahana manerana ny Afrika fa mifono na teto Madagasikara mifono kolikoly fa io projet base tuléaire io na $1 ary tsy nisy nakana ny ministra na niza niza. Ary zay mihitsy teneniko anareo hoe personne
tsy misy afaka maka vola aminareo akotran'izay fifanarahana. Zay fitiavan-tanindrazan'izay mila voleny eto amintsika. Faharoa manaraka izany mikasika ny hoe hiteraka aretina sy ny karazana. Jerevy tsara 80% any monazite mondial ao Chine no mitrandraka an'izany. Misy maty ve any zita jerevy an'izany afaka anamariny. Any Inde mitrandraka aminazy. Any Afrique du Sud, ao Afrique du Sud mitrandraka an'izany. Any Brésil mitrandraka an'izany. Fa saovana avy amin'Andriamanitra sika eto Madagasikara no anisan'ny firenena koa zany nahitany anio zay misy eto Madagasikara. Ntsika an'izany misokatra ny lalantsika ary eo mila mitandro antsika satria misy olona raha tena tsy tanindrazana. Jerevy tsara fa avy any atsimo zany zao no iainga ny fampandroana eto Madagasikara. Ary mampalahelo tsy mivahoaka any atsimo any tsy te handroso e. Tsy mivahoaka any atsimo tsy te handroso. Fa ny mpanao politika azo isena amin'ny ratsan-tanana mba tsy tenenina hoe ray no miezaka misakana amin'ny fampandrosoana any atsimo sy eto Madagasikara. Natao ihany ny tsy teny fa tsy maintsy tenenina zany zavatra zany. Za tsy mba mamaly botana fa za miteny aminareo tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny saina. Tsy ny lobotolo no entina mampandroso ny firenena fa ny saina. Ary za eto dia miteny mihitsy eto dia efa miteny ho azavaiko amin'ny vahoaka any atsimo, ho any atsimo aho. Ary zao ny zavatra teneniko anareo, raha misy ny filoham-pirenena akaiky ny olona any atsimo sy tiany any atsimo dia ratsy voalohany dia faharoa, mba tsy tenenako hoe voalohany. Fodrafitrasa ataontsika tany any jerevy ny RN13 ambovim-betolo any aho zay lalatany hatramin'izay tsisy nao ataontsika zao. Ny pipeline any atsimo nataontsika zao ary ny RN10 io ny RN10 zay tokony fametahana ny vato fototra amin'io tsy ho ela. RN10 zany lalatany hatramin'izay. Nefa ho ataontsika goudron iray manontolo, ho atao lancement Ampany mandrapatonga eo Belo, ary Belo mandrapatonga eo Ambovombe. Ambovombe efa vitatsika mandrapatonga ny Atolan'iaro. Fa mbola itoy ihany koa zany mandrapatonga any Ampany, any zay mandalo tongatra tia Andranovory makatsia Atoliaro. Zany ny fampandrosoana hoentitsika. Ny RN12 Tolaniaro mandrapatonga ny Ebakika, iza nanao an'izany? Tsika zao ne nanao an'izany. Ka zay ny teneniko hoe io fampandrosoana io ekeniny any atsimo ve hoe ny vahoaka any atsimo hoe avy any atsimo nitarika amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Sa tsy ho atao? Fanontaniana napetrako ny vahoaka any atsimo, sa tsy ho atao? Dia fampijerijery eto zany tsika Daniel Masoandro. Dia tsy ho atao le fampandrosoana. Za dia mijoro eto milaza fa ny projet base tuléaire, ary eto mbola teneniko ihany koa jerevy tsara ny le matière anankiray atao ao dia ny ilminite any mitovy ny zavatra ao amin'ny QMM ny trandrahany. Mozambique, Ukraine, Inde, Australie manao an'izany fitrandrahana zany daholo eny. Ary tia tsy hoe société sinoa no mitrandraka fa ny Amerikanina zany a cheval mihitsy amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Ka tsisy ampanaonao foana, tsisy anaonao foana mihitsy fa tsy akaiky kosa ny hoe manipulena ny olona, fanakaraman'ny olona andeha hifandona mitandro ny filaminana, zany zavatra zany tsy miteraka fampandrosoana eto Madagasikara. Ary ny fanoherana eto amintsika dia tsy fanoherana araka ny tokony ho izy fa ny fialonana, fa indrindrindrindra ny fankalana any hatrany amin'ny zavatra tsy tokony ho idirana no idirana, any amin'ny zavatra zay tsy tokony izy débat no anaovana débat, fa ny antsika kosa za dia hiezaka amin'ny fomba rehetra hampandroso any Madagasikara. Eny Andriamatoa Filoha, anisan'ny horesana ihany koa ireo
vaovao nisongadina ro resabe izay nalaza tatoato taridresaka fotsiny aloha tsy hanomboako azy ty Andriamatoa Filoha omaly telo-me no nankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety. Ianao nanana orinasa amin'izay resaka hainao manjery izay ahoana ny fahitanao ny fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara? Eto aloha za dia miaraba mpanao gazety rehetrarehetra nankalaza zany andro fahalalahana ny fanaovana ny asa fanaovana gazety izany. Ary tena mampirisika anareo mihitsy mba ho matianina ao anatin'ny fikarohana ny vaovao tena marina, tena izy, maripototra ary mampianatra sy mitaiza ny vahoaka malagasy ao anatin'izany fampitana ny vaovao zany. Ny s'informer c'est s'instruire. Rehefa mahazo avao ianao mianatra zavatra betsaka fa ny zavatra mila tandremana mafy dia be dia be ny olona tsy mpanao gazety tsy nianatra ny asa fanaovan-gazety ohatra nareo mirava fantatro tsara fa nianatra zany asa fanaovan-gazety zany fa misy ny olona be dia be zao lasa mpanao gazety tapoka dia manao publication dia manao zay manimba tanteraka ny asa fanaova gazety sy ny fanelezana vaovao tsy maripototra tsy misy ny recoupement fa tonga dia miteny ary zay ny tena koa zay le hoe démocratie zay mamono ny tena démocratie eto amintsika ka mila mitandra antsika mila mijery lalàna ary zay moa dia anao proposition zay mihitsy makasika ny reo pseudo mpanao gazety nefa tsy mpanao gazety lasa milaza fa manao gazety ny eto Madagasikara raha fanaovana gazety manokana dia jerevy tsara ny miora ny fahalalahana io mantsy ny teneniko hoe aiza ny fahalalahana misy eto jerevy tsara nefa ny télévision na ny radio any mpanohatra ny eto tena mitatatata sy miteny maraina mandraparivan'ny ny andro mbola tsisy an'izany ande teto hatramin'izay hoe fahalalahana mihoatra sy misy ohatr'izany tsy misy ary zay ny anisany mamotika ny asa fanaova gazety eto amintsika. Lafy nitoekarena ao anatin'izay actualité izay raha tsy diso Andriamatoa Filoha raha pitsy miatra ny fampiarana ny viditsolika tena izy tsy voa tamin'ity volana mety akory no efa miaina an'izay ny vahoaka malagasy fa nanomboka tany amin'ny fiandohan'ny taona tsara ihany angamba no amerenanao Andriamatoa Filoha ny fanazavana sy ny fampahafantarana ny olona hoe izy ity tsy hoe fananiny fanjakana na hoe fitiavana te hampiakatra na hoe hampidina ny vidina solika zany fa hoe zay mihitsy manaraka an'izay isika eto Madagasikara. Ny fitanana ny vidy solika dia miteraka fandaniana mihoapapana rehefa tonga ny faran'ny taona rehefa tsy voafehy le vidy solika satria tsika manaraka ny vidiny iraisam-pirenena. Zay zany ny zavatra mitranga tany ariana tany. Dia rehefa tonga ny faran'ny taona ohatra dia milaza ny ireo mpamogady, ireo vidy solika hoe tia ny tena tokony ho vidiny dia tia zany tokony ho fanampiny alohan'ny fitondram-panjakana. Zay no anisany hoe conditionnalité na fanarahana natao tamin'ny FMI hoe tsy tokony subventionné intsony ny fitondram-panjakana amin'ny resaka vidina solika satria manjary le asa fanasoavana fanaovana hôtaly fanaovana sekoly no mijaly na tsy afaka atao noho ny fanaovana an'izay subvention zay. Zay zany natonga antsika nanaiky hoe eny ary aleo zany fa anaraka an'le ajustement automatique ny prix ana carburant tsika ao anatin'izay ny hoe fanarahana ny viditsolika zay iraisam-pirenena ampiarina eto Madagasikara. Ka ny zavatra misy dia ny prix ny carburant ohatra super carburant raha tamin'ny talohany fanaovana le ajustement automatique tamin'ny volana décembre dia 5900 ny litre. Dia zao tsika amin'ny teny zao zany isy augmentation na fisondrotana à 188 ariary isaky ny litre manomboka RAL ambin'ny folo alina io fisondrotana io. Dia na zany aza
raha miatra le fisondrotana satria efa nanomboka tamin'ny décembre efa nisy fisondrotana ajustement indray mandeha zany nataontsika dia lasa 5508 ariary zany supercarburant zany hoe na dia misolotra azy dia mbola latsaka noho ny tamin'ny volana décembre raha 5900 ariary tamin'ny volana décembre dia 5508 ariary ny supercarburant amin'ny manomboka androany amin'ny 12 alina ny gazoil kosa dia ny vidiny amin'izao tsika amin'ny teny zao dia 4970 dia misy fisondrotana zany fisondrotana zany dia ny fanarahana koa tamin'ny ny FMI hoe tsy tokony mihoatra ny 200 ary raha misy ny lasaka dia tsy tokony milasaka mihoatra ny 200 mba tsy hisy ny choc lehibe zany dia androany zany moa noho ny vidiny raisam-pirenena dia miakatra 189 ariary 199 ariary ny vidin'ny gazoil zany hoe ho lasa 5170 mandritra ny ray volana zany hoe mandrapatonga ny faramvolana fa ny zavatra amin'ny vaovao mahafaly kosa dia amin'ny volana jony dia midina 70 ariary indray izy io satria zay le vidiny raisam-pirenena dia amin'ny volana jolay midina 200 ariary zany hoe amin'ny volana jolay zany miverina 4900 ny vidina ny solika eto amintsika zay le hoe tsy siny le subvention intsony zany dia io zany amin'izao tsika miteny zao moa favorable ho atsika ny vidiny zany hoe efa mividin'ny solika zao mbola amin'ny volana jolay vo ampiarina zay zany ny ahafantarantsika sady ny vidin'ny solika amin'ny volana jolay zay hoe hidina hatrany amin'ny 200 ariary anoany maromaro moa ndray matofilo ny resaka miteraka resa be indrindra ny anivony ireny tambazotra tserasera ireny maromaro izy ireny fa vitsivitsy no tsongainay aminao amin'izao alina izao mikasika ilay fanambarana nataony ilay manamboninahitra médecin colonel iray maly angamba izay raha tsy diso nisy ny antefa taminao ny resaka nataony fanambarana nataony asa na nahita izay ianao andre matofoloa raha nahita izay inona ny azonao ambara ia misy zavatra anankiroa satria nasehoan'ny mpikirakira ny serasera teto anivon'ny présidence tokoa mahakasika an'izay fanambarana nataony colonel Pernas izay raha tsy diso tsy eto Madagasikara izy fa noho ny antony tsy fantatra dia rehefa natao enquête ohatrany hoe lasa tafatsoka any ivelany zay zany no information azoko fa ny zavatra tao anatiny iny moa ny enquête no midéterminer manamarina ny zavatra zay nanenjehana sy anamelohana an'ilay colonel zany ny zavatra ny attirer-ny attention tao fotsiny nany hoe ny sarika tao anatin'le zavatra nolazaina sy nangatany tamiko dia ny hoe mahakasika ny vadiny hoe raha le fanambarana nataony fa mbola tsy mbola tsy nanamarina an'io moa za hoe migadra ny vadiny ankehitriny zay le fanambarana nataony amiko manokana raha misy eloka ataon'ny ray mpianakaviana anankiray dia tsy tokony isy fiatraikany na ho kitikitihana amin'izany ny vady aman-janany io zany tena afatra io mba teneniko na mpanao politika na ho an'ny olona rehetrarehetra rehefa ny olona tsy mitovy hevitra na za ohatra mety misy mankala tsy tia mety misy mankasitraka ana fa aza kitikitihana ny vady aman-janako tsy fomba fanao zany ary tsy mety dia eto zany raha ohatra ka tena migadra marina le vadiny io tsy fantatro mbola tsy namariniko dia eto milaza amin'ny tompon'andraikitra rehetra zay avoasahana ao anatin'izay resaka zay avotsory lay vadiny colonel io fa tsy mety no hoe resaka tsisy idirana no andeha androminana ny vadiny raha ary ataoko hoe tsy mety ary na amin'ny lafiny politika io na amin'ny lafiny rehetra tsy tokony ho atao mihitsy ny fanafangoarona amin'izany zavatra toy izany
Izany efa hiresaka an'izay vady aman-janaka izay indrindra Andriamatoa filoha anatin'ny aktualité amin'izao ihany koa ny fahitana ny zanaka indray moa voakasika an'ity fanontaniako ity, ny fahitana ny sary ny zanak'Andriamatoa filoha hitana hetsika ataoko hoe iraisam-pirenena, hetsika goavana amin'ny lafiny diplomasia, amin'ny lafiny ekonomika izay mahabe resaka ny olona hoe ireo zanaky ny filoha Andry Rajoelina. Inona ny fanazavana ho ianao? Ny zanako dia nitezaina tao anatin'ny fandraisana andraikitra, ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana, ary ao anatin'ny fahintsiana. Ny resaka tianao resana angamba ny fily zavatra resahan'ny olona vitsivitsy manakina ny zanako hoe nisy an'le salon mahakasika ny fizahantany na ny resaka tourisme tany a Dubai, dia anisany nahazo fanasana ny zanako satria reconnaissant ny zavatra nataony ny Emirates tamin'ny fanamorana sy ny fikarakarana ny fametrahana ny zotra izay mahafandray any Dubai sy Antananarivo. Ao anatin'izany dia ataoko fa tsy fahotana ny mitondra ny anjara brikiny ary tsy manana intérêt ao anatin'izany izy na ny kely azy afa-tsy ny akoatra ny fampandrosoana ny firenena. Fianarana nataony zanako ny resaka dezako anazy dia aza mametraka rindrina fa mametraha fifandraisana, mametraha pont. Aza manakatona ny zavatra tokony anjara briky mety afaka hoentinao ny firenenao. Ary eto mampisika ny ohatran'ny zanak'olona rehetra fa tsy hoe izy mahazanako anahy ny olana fa ny zanaka malagasy rehetra eto dia aza manaiky akivin'ny olona nareo fa raha misy zavatra mety afaka hoentinao ampandrosoana ny firenenao dia na zanak'izy ianao na izy ny anaran'ny zanakao na rakoto na rabe dia atovy ampahintsiana ny anjara brikinao amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fehany mba mahakasika an'izay mba fantatrao efa nanomboka tamin'ny 2010 no efa mifampiresaka tamin'ny Emirates tsika hoe andao anao an'io zotra io makaty Madagasikara. Tsy feno mihitsy ny condition. Ministra firy ny teo anatin'ny fizahantany sy ny fitaterana nakany a Dubai niresaka nanao an'izy io zavatra tsy vitatsika tao anatin'ny 15 taona nataony sy namorany zanako tsy manana intérêt na 1 euro anatin'izany fa vitany tao anatin'ny efa-bolana. Tsy hitako izay maharatsy an'izany ary mampirisika ny olona rehetra ho an'ny zanakareo, ho an'ny tanora, aza manaiky akivin'ny olona fa atovy ny fomba rehetra sy ahafahanareo mandray ny fampandrosoana ny firenena. Iny Andriamatoa filoha izay angamba ny resadresaka ny vaovao tenenivy ny tambazotra tserasera fa afaka volana vitsivitsy amin'ny volana aogositra tsika andray indray ny fionana tampony ny SADC. Aiza ho aiza ny fanomanana ny Madagasikara, aiza ho aiza ihany koa ireo tetikasa goavana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fa tsy ny teleferika ohatra Rovinio no andeha ny laky arivo manahoana aiza ho aiza daholo izay Andriamatoa. Ya, amin'ny volana aogositra tokoa tsika dia andray ny fionana tampony ny SADC. Zavatra goavana koa io, mbola goavana mihoatra lavitra no ny COI satria firenena 12 no mivontrona eo anivon'ny SADC. Ary ny tena mampagoavana anazy dia tsy vitany hoe tsika ihany mandray fa andray ny mahafloan'ny SADC ny tenako amin'io volana aogositra ho avy zao io. Zava-dehibe sy goavana zany. Ary ny zavatra mahafinaritra moa dia ny hoe tena ara-diplomatika zany tsika zao tena miazakazaka be, misy ny fifanampiana, misy ny fifandraisana ary tsy mijanona eto a Madagasikara ihany fa manakany ivelany. Satria anisan'izany zao ny fiara hitondra ny filoham-pirenena 15, 14 miaraka amiko moa zany dia omeny ny firenena sinoa
maimaim-pona ho atsika izany fiara andraisana ny chef d'état zany zany zavatra anankiray fa akoatran'izay zavatra fandraisan'izay ihany koa dia milaza moa ianao mikasika ny téléphérique efa mandeha fa ny zavatra ho ataontsika zany dia hoe alohan'ny fandraisana ny SADC io dia ametrakintsika ny parc solaire 5 mégawatts zany milain'ny téléphérique zany hoe tena apetratsika mihitsy hoe fitaterana madio dia apetratsika dia alohan'ny sommet ny SADC amin'ny mois d'août zany efa mandeha ny téléphérique fa milohan'izay amin'ny volana jona dia fa anao andrana saditsika amin'ny zotra zay efa vita eto amintsika zany zavatra rehefa vita io téléphérique io hitanareo fa ny olona rehetra zay nanaratsy atsika zay nikritike atsika zareo reny no hitaingina amin'io voalohany tsy misy embouteillage tsony fantatro ianao raha miala koron-drano andeha ho aty anosy dia fantatro hoe tsy mihoatra ny 10 minitra miala embouteillage miala ny anosy ianao andeha ho any amin'ny ho any koron-drano ho any amin'ny Coliseum manao ho any amin'ny lycée français any Ambatobe zay ary zavatra tena moderne ohatran'izao zay ny teneniko hoe na ny filoham-pirenena ny Rwanda zay jerevan'ny olona hoe ny Kagame niantsona mihitsy izy dia efa olona aty Madagasikara satria hijery ny expérience atsika satria nisy téléphérique koa ny ao Rwanda ao Kigali mitovy ny eto Madagasikara akoatran'izay moa mioraka tenenina tao ny tetikasa hafa rehetra amin'ity volana jonitsika ankalaza ny fetim-pirenena ny iverenany fahaleovan-tena ao anatin'izany zany dia ankalazatsika amin'ny fa 5 taona ny iverenany fahaleovan-tena zavatra maro no iseho ao anatin'izany satria feton'ny folo anda moa io dia any no anomboako azy ny voalohany dia ny fanamina ny kiraro ny rangers ny apetratsika maizy azy ny folo anda malagasy dia vaovao daholo zany ary style vaovao daholo no fanamina hoentin'ny folo anda malagasy mankalazany zany fa 5 taona ny iverenany fahaleovan-tena sy ny nametrahana ny folo anda malagasy zany fa akoatran'izay dia no atolotra ny folo anda malagasy ihany koa ny avion anankitelo na ny let 410 zay anamafy ny fanamafisana ny fandripalemana manerana ny nosy io let 410 io dia afaka mitondra maramila eo amin'ny 5 fa afaka mitondra frety ihany koa zany hoe rehefa misy reny cyclone na zavatra reny afaka mitondra groupe afaka mitondra fanafody afaka mitondra marary ihany koa afaka asina marary hatramin'ny 4 ao anatin'ny fanaovana évacuation sanitaire izany avion let 410 izany fa akoatran'izay mba anamarika an'le 65e anniversaire dia ametrakitsika ny hoe palais du futur et de l'innovation zavatra goavana io ary mba tiako alefa amin'ny écran raha ohatra ka afaka alefanareo ohatran'io le palais de futur et de l'innovation anamarika ny 65e anniversaire atsika izy io dia sarina ravinala ary ny tafiny dia parc solaire vita ireo zany fa io no amin'ny herinaratra ho an'ny projet rehetrarehetra ho an'io trano io fa ho an'ny projet rehetrarehetra eny amin'ny lac Iarivo zay atombotsika ihany koa ny fanamboarana sy ny fananganana an'izany projet palais de futur et de l'innovation izany izy ty dia hoentina ampiofana ny tanora malagasy amin'ny resaka teknôlôjia ary misy ny société Huawei no hitondra ny fampianarana ny resaka teknôlôjia eto Madagasikara zany hoe resaka momba ny antique ny resaka momba ny digitalisation resaka momba ny codeur ny resaka momba ny resaka informatika rehetrarehetra
dia atao avokoa tsika malagasy tena manana talenta ary efa nyresahako io hoe nisy an'le fifaninanana eran-tany mikasika amin'ny robotika dia Madagasikara anie no champion tao anatin'izany zany zavatra rehetrarehetra zany zany no hoe manamarika tantara tsika manoratra tantara ary ampandroso any firenena zay ny teneniko anareo hoe za manokana dia matoky fa tsy mora ny manarina firenena tsy mora ny mampandroso amin'ny firenena fa za matoky mitetika asa rehetra hoentitsika mifampandrosona rehetra apetratsika dia anamarika ny tantara sy ny fivoarana ary ny fanavozana atao eto Madagasikara. Ny farany ngamba miora ao anatin'izay ihany koa dia hoe mikasika ny fankalazana an'izay fetim-pirenena izay ny afomanga lehibe ataontsika amin'io eto dia efa milaza sady fa tena lehibe sy goavana ary itokanatsika ihany koa ny jet d'eau goavana be sur 250 mètres atao eo amin'ny lac Arivo io jet d'eau ohatran'izao hitatsika amin'ny écran zao jet d'eau tena goavana dia goavana no apetratsika eo hiaraka amin'ny feu d'artifice 250 mètres ny alavany io jet d'eau io tena goavana be ary tena zavatra hiavaka satria tsika eto Madagasikara eto Antananarivo tsy manana toerana hitsangatsanganana tsy manana toerana hialana voly dia iny projet lac Arivo rehetra manontolo iny zany izy toerana ahafahana mandeha tongotra mandeha bicyclette mitsangatsangana feno ny restaurant feno ny misy cinéma ao misy McDo ao ny KFC ao ny zavatra tena goavana mba hasehovatsika hoe mizotra makany fampandrosoana mizotra makany modernisation ny capitale de Madagascar. Zay ny amin'ny ankapobeny zavatra ho atao ary hiavaka dia hiavaka raha ny fehany ny ankalazantsika ny 65e anniversaire ny fadimy amby enimpolo taona ny verenany fahaleovantena eto Madagasikara satria mendrika an'izany ny vahoaka malagasy mendrika fandrosoana mendrika toerana kanto sy mahafinaritra ary mendrika ihany koa ny anana toerana ahafahana mampisokatra ny saina voatery ho any ivelany hita zavatra kanto sy tsara ohatran'ireny zavatra natolotro antsika teo ireny. Tsy fitiavana Donira tsy manana fanontaniana itsony adiny ray sasany adiny ray sy fatelo deux ny resadresantsika ny matofoloha ho faranatsika amin'izay angamba ty fandarany ty akasitrany indrindranao aloha nanaiky ny resaka mivantana tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ity takariva ity tamin'ity alina ity moa zany raha ny marimarina kokoa ny amaranantsika azy ny afatra hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao alina zao. Ny afatra ho ataoko ny vahoaka malagasy aloha dia voalohany raha efa kivy hoe sy misy manan-kivy hoe tsy afaka atao tsony ny ampandroso ny firenena dia za miteny aminareo hoe afaka atao tsara manova ny firenena mampandroso ny Madagasikara fa mila tombontsika amin'ny fanovana toe-tsaina fanovana ny toe-tsaina atsika tsirairay avy ary ny zavatra tsapako ary isorako vahoaka malagasy indrindra ny teto Antananarivo makasika ny zavatra nitranga sy ny fandraisam-bahiny dia afaka ataontsika tsara ny mampandroso sy manova ny firenena. Noho izany dia tsy ataontsika eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara izay fanovana izay. Anisan'izany zany eto dia milaza sady ho an'ireo gouvernora ny faritra rehetra fa isy ny fifaninanana atao ho an'ireo renivohim-paritany rehetra manerana ny Madagasikara mba ametraka ny fahadiovana sy ny fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny fambolena hazo, fametrahana voninkazo sy ny fanadiovana ny tanàna dia alohan'ny 26 juin ho hitantsika io tenentsika eo iza ny renivohim-paritany amentsika hoe iza ny voalohany ary iza ny farany. Mila miara-mientana ny rehetra ao anatin'izany na io nivon'ny sekoly na eo nivon'ny folo alin-dahy na eo nivon'ny fikambanana na eo nivon'ny mpanao politika fifaninanana masina sy madio makany amin'ny fanovana toe-tsaina sy ny fanovana tanàna no etsika sy apetratsika eto amin'ny firenena. Zavatra ray voalohany zay. Faharoa aotsika tsy anaiky ho zarazaraina aotsika iray iny aotsika iray fo aotsika iray saina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary eto dia manao antsoavo ho an'ireo rehetra izay manana ny finiavana manana ny fahazotoana manana ny fitiavan-tanindrazana vonona ametraka an'izay fandrosoana sy fivoarana apetraka eto Madagasikara zay dia vonona ndao tsika ifanometanana ndao hiara-iasa ampandroso any Madagasikara ary araka ny teniko hatramin'izay ninina olana misy foana ny vahaolana ary Madagasikara
sy maintsy mandroso makasitraka tompoko lahy makasitraka anareo miravavy ary mametraka ny manam-peona ho an'ny malagasy sy vakivolo. Eny ary dia misaotranao Andriamatoa Filoha, misaotranao ihany koa fitiavana Adonia, teny isaorana dia ianao tany atokantrano tany nanaraka izao fandarana manokana ny tafan'ny Filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy izao. Kasirany indrindra ianareo rehetra tany atokantrano tany ary mametraka veloma mandram-piona ho manaraka indray.